Sehatra toekarena indray kosa ho an'ny pahy toekarena Andriamatoa Hugues Johnson dia tokony hojerena akaiky ny politikan'ny solika eto Madagasikara eo amin'ny resaka famatsiana herinaratra indray kosa tondra ny fanehoan-keviny ny tenany mahakasika ny fitantanana ny orinasa JIRAMA. Ankoatra izay nasiany ity pahy toekarena ity resaka ihany koa ny mahakasika ny fantsiana ny teti-bola mpanjaka. Ny herinandro lasa teo dia nisy ny famelabelaran-kevitra nataon'ny pahy toekarena Hugues Johnson mikasika ny resaka solika sy ny resaka JIRAMA izay mbola nitondran'ny fanazavana androany. Misy resaka be dia be momba ny JIRAMA hoe inona zany no avin'ny JIRAMA io, ataon'ny JIRAMA io dia zao koa zao manomboka miakatra indray mividin'ny solika dia efa mandeha indray zany hoe zany ny fifarana io satria efa amin'ny resaka vérité de prix ka le izy zany eo amin'le solika zany no asiko teny anankiray kely hoe ny zavatra nresahana tao dia tokony hojerena verenina jerena zany ny politika ny solika ray manontolo indrindra zany ny solika eo amin'le fanjifana solika satria nisy fahadisoana ngeza be izay nataontsika tamin'ny resaka privatisation ny logistique pétrolière dia zao reo le mpanjinjara solika ireo tsy manana azo lazaina hoe logistika réserve anazy dia tsika tratra n'le any amin'le fiakarany mividy solika foana zay tsika vao mividy fa tokony raha manana capacité de réserve tsika dia afaka mividy an'le izy eo amin'ny fotoana zay mahamora ny solika fa tsy voatery vidy amin'le izy dia zay zany no tokony atao haingana be zany hoe libéralisena le logistique pétrolière ahafahan'ny le compagnie rehetrarehetra zao manana ny logistikany dia samy manao ny réserve dia mitombo zany le stock azo lazaina hoe réserve dia amin'le fotoana amin'ny vidiny ambany any tsika no mividy. Notsindriny fa tsy azo amidy ny JIRAMA. Izy moa zany arakiren'le resaka mandeha reny hoe atao lasa société commerciale izy. Za aloha dia tena mitovy hevitra tamin'ny olon'ny banque mondiale hoe tsy azo amidy ny JIRAMA fa raha ohatra hoe hosokafana zany nireny volan'ny JIRAMA dia tokony ny mpiasa no anokafana azy ka rehefa manana reny volohany mpiasa dia miasa tsara izy zay ny voalohany fa roa manarakaraka an'izany ny JIRAMA zany tokony tsy mahazo mialoha mpanjakana. Miayay ity farany fa mety tafakatra 903 na 903 ariary ny €1 amin'ny farany ity taona ity. Aletsy aloha tsy dia nahagaga loatra hoe mitombo 2,700 zany le teti-bola satria le vola avy any amin'ny mpamatsy vola zany mbola tsy tonga dia tsy maintsy nanao an'izay fa ny fetraka an'izay zao dia somary misy olana kely satria hiakatra indray mividin-javatra ao anatin'ny zavatra rehetra fa roa manarakaraka an'izany le tsy fahatongavan'le vola avy any amin'ny mpamatsy vola zany mety hampitombo ny vidin'ny devise dia eo zany raha araka ny vinavina zany ka arak'izay vinavina zay dia tokony ho tafakatra ny akaikikaiky manakaikikaiky ny 18 000 19 000 any ny euro ray. Notsindriny ity pahy toekarena ity fa tokony hitandrina amin'ny fandaniam-bola ny fanjakana.